Fifandraisan-tànana
Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo na tratra zao alahady fa enina volana desambra 2024 zao alahady faharoa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny advento. Ny lohahevitra banjin'ny fiangonana rehetra manerana ny sahany FJKM mandritra izao volana desambra zao dia ny hoe manaiky an Jesoa Messia ny mino, manaiky an Jesoa Messia ny mino. Anio ry havana dia andro lehibe eto amin'ny fitandremana misy atsika isorana sy ankalazana an'Andriamanitra noho ny fifandraisan-tànana eo amin'ny Mpitandrina mivady RANDRIANARISOA Alain sy ny fiangonana. Efa totosa tamin'ny zoma teo ny fotoana notarian'ny synode apartance ny foibe fa nio kosa dia fotoana iarahantsika amin'ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana. Misy ny fandraisana anjara solotenan'izy ireo amin'ny famakiana ny teny soratra masina sy ny fandraisam-pitenenana. Ny tondra ny hafatra sy ny tenin'Andriamanitra amintsika anio dia ny Ray aman-dreny Mpitandrina Andriamatora Lambamahay Endrinosy avy amin'ny FJKM Andrainarivo. Dia faly miarabanao zay pasteur. Misaotra indrindra tonga soa eto Ambavahadimitafo. Tena fifaliana ho anay fahatongavanao anio ary ianao moa dia tsy izoviana fa dia zanaky ny fiangonana. Taranaky ny mpitandrina ny fandimy teto amintsika ary dia fifaliana ho anay ny miaraka aminao amin'izao maraina izao dia ny tompony ombanao mirary soanao foana zay amin'ny asa fanompoana maro izay andreketanao ampahery anao izy amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroanao. Misaotra tompoko. Dia efa mialatsiny sady pasteur fa tsy afaka niaraka andray fanasan'ny tompo amintsika noho ny fitandremana izay mbola miandry azy ihany koa eny Andrainarivo. Ny diakonina miasa dia ny sokajy antso amin'ny mahandro lehibe ny androanko dia ny mpitendry zava-maneno dia miaraka mitendry daholo ny rehetra. Dia fomany sady ary ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato, salamo fahatelo amby telopolo amby zato ho fideranan'Andriamanitra sy ny fanekempinoana apostolika. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato sy ny fanekempinoana apostolika. Anomana ny foa mampanahy antsika isika ry havana hiatrika ny tompo hidera sy hankalaza ny anarany. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mandehantsika hiaraka hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo fahatelo amby telopolo amby zato manao hoe endre tsara sady mahafinaritra raha ampirahalany miaramonina tahaka ny dilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona, izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony tahaka ny ando anermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehova ho eo ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Thank you.
Iary vavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, midera sy mitsoka anao zahay fa Andriamanitra be voninahitra ianao. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Lehibe amin'indra fohy ianao ka tsy takatry ny sainay ny fitondranao ny fiainanay. Andriamanitra mahery ianao ka mahagaga avokoa ny asan'ny tananao ary tsy misy zava-mahagaga tsy hainao atao. Mideranao zahay Jesosy Kristy, lay efa nandresy ny fahafatesana. Mideranao koa zahay fanahy masina mpampahery sy mpanolo-tsainanay. Misaotra anao zahay ny tantana ny dianay ka tonga soamantsara eto an-tranonao zahay amin'izao marain'izao. Misaotra anao zahay fa afaka mankalaza amin'ny mpifaliana izao fifandraisan-tànana Mpitandrina sy ny fiangonana izao. Fotoana efa niomananay tao anatin'ny alahady maromaro. Andriamanitra rainay eo, hatreo feno izao fotoana izao. Ataovy mifantoka tanteraka aminao zahay mandritra izao fanompom-pivavahana izao, ary hoahana tsy hiala, tsy ho eto amin'izao tranonao izao, ny fanahy ny fanelingelenana rehetra tompo, satria taihona aminao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay, no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Manakambara amintsika ny tompo amin'izao marain'izao ry havana. Ary aoka hoenotsika amin'ny mpanajana ny teny milaza ny sitrapon'Andriamanitra dia arak'izay voalaza sy voasoratra ao amin'ny Petera 2:7, ny andininy 9 sy ny 10 manao hoe: farany miraisa saina ianareo rehetra ka miara ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrafo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa, satria ho amin'izany no niantsona anareo mba handova fitahiana. Amen. Sambatra maitsi lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen.
manoloana izany sitrapon'Andriamanitra norenesitsika teo izany ry havana dia mahatsiaro tsy tanteraka isika ko ankehitriny iondrika ampanetretentsika anatona ny tompo ifona sy angataka famelana aminy noho ny tsy famendrentsika iarivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo manatona anao zahay, mitodika aminao zahay ankehitriny, manoloana ny tsy fanotanterahanay, manoloana ny fahalemenay, manoloana ny herin'ny ratsy izay mangejanay. Fona aminao zay Jesosy, mamela ny elokay satria fantatray fa ao aminao rery ihany no misy ny hery sy ny fahefana manafaka anay. Ampianaro anetriteny izahay, tsy hanana lolopoka sanatria hamaly ratsy ny ratsy, satria izany no sitraponao. Tianao arahanay mba handovanay ny fitahina. Aoka ny alahelo ody fifaliana, ny fatezerana ody fahalemem-panahy noho ny famelana ny eloko ny namanay. Jehovah ara ny fonay tompo, sasao madio izahay mba hahitanay ny voninahitrao. Avy tomoera ty anatinay, satria fantatray fa izany itoeranao, izay itoeranao no misy ny fiadanana. Dia hitafy izany toetranao izany ane izahay, satria ianao Jesosy no arahanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy zokinay, no anaovanay izany vavaka fifonan'izany. Amen. Raha tena ny bebaka marina sika ry havana, ny aiky ny fahotantsika dia raiso amin'ny finoana sy ampadokiana ary amin'ny fifaliana ny teny famelan-keloka atorotry ny tombo antsika. Miara-mitsangana ianareo. Hoy ny tompo amintsika manao hoe fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanekekeny rany Kristy, fa izy no fihavanantsika izay maha-iray antsika rotonta ka nandrava ny hevitry ny fisarahana, fa tao amin'ny nofiny no nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didina tao ho tandremana mba anakambanany antsika rotonta amin'ny tenany olom-baovao iray ka hanaovany fihavanana ary ampiavana antsika rotonta ny tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonony ny fandrafiana. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen.
Ny olona voavela elo kariavana dia samanambara pabe maso ny finoana koa ho fimbonantsika amin'ireo kristianina maneran-tany dia aoka hiarahantsika manona zao ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsyto mananatra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanamasina nateraka Maria Virginy nijaly ranapaka Pôntsio Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevana nihidina tany amin'ny fiainantsity tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka eo kavan'Andriamanitra raitsyto avy any aviany tsara amin'ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana izao tontolo izao fanomanana fomilan-keliko ayanganantena maty ary ny fiainana mandrakizay amen petraka tsika tompo miloha ny irosontsika amin'ny raharaham-piangonana dia misy olo tena ny fiangonana misy olo tena ny komity maneho fiarabana antsika rehetra arabaina natratra zao andro lehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana izao dia faly mifanatitra tava amintsika rehetra tamin'ny zoma efa vita ny fotoana notarian'ny synodam-paritany sy ny foibe anio kosa dia fotoana iarahantsika menakavy miaraka amin'ny zanakam-pelezana ko ankehitriny miangavy miantso ireo zanakam-pelezana ireo izay tonga mivahiny manatrika eto Ambavahadimitafo amin'izao andro lehibe izao miangavy anareo izay tompoko mba hitsangana hiarahabanareo tsangana eny am-pitoerana eny ihany misaotra indrindra tompoko dia faly miarahabanareo zahay ary faly koa mifankahita tava aminareo andro lehibe amin'ny fiainan'ny fiangonana tokoa ny androany ary dia tsy nataonareo ambany zavatra fa dia nafoinareo ny tany amin'ny fitandremana nisy anareo tany koa dia miara-paletsika anio dia ny Andriamanitra nge ombanareo amin'izay zavatra rehetra ataontsika rehetrarehetra misaotra indrindra tompoko mahazo toerana iroso amin'ny raharahany fiangonantsika dia avy eo amin'ny fanolorana ny rakitra misaotra tompoko dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharahany fiangonana sika ry havana aorian'ny filazana ny raharahany dia anao tatitra eto ny ao amin'ny mpandrarahany vola ary aorianan'izay dia anao fanentanana eto koa ny solotena ny tanyketsa ary misy ny fanentanana ara-pahasalamana ary indray mandray ny mpitandrina no amarana sy anohy ny raharaha taratasy avy amin'ny foibe FJKM ho fetrehan'ny fiangonana FJKM ny 50 taona ho avy faravakeliny ny biraon'ny mpiandraikitra foibe izay nivory ny 3 novambra 2024 dia nanapa-kevitra fa omena lalana ny tonian'ny departementan'ny fiangonana sy ny mpiara-miasa aminy anokatra sehatra ho fanangonana ny hevitry ny kristianina FJKM tsiraray avy na ny eto antoerana na ny any Mpitandrina amin'ny alalan'ny famaliana ireto fanontaniana 3 manaraka ireto ny voalohany ahoana ny fomba ny atrehanao ny valana aretina Covid-19 faharoa ahoana ny fomba ny atrehana ny fiangonana misy anao ny valana aretina Covid-19 ary ny fahatelo inona no afatra tianao ampitaina amin'ny fiangonana FJKM ny kristianina FJKM tsirairay dia afaka mamaly ireo fanontaniana ireo manomboka ny 10 novambra 2024 hatramin'ny 1 30 janoary
raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ka alefa amin'ny adresy Facebook TDF FIB FJKM. Ny andindin'izany dia azontsika alaina ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny FIB FJKM ihany manoratra izao taratasy izao izay ho fampatsiahivana antsika fa ny fahototosaina ny sabotsy fa 7 desambra 2024 avy zao ny fambolekazo tarehin'ny FIB FJKM. Dia ny andindin'izany dia azontsika alaina avy hatrany ao amin'ny fandrarana. Avy amin'ny sehatra teolojika ho an'ny laika setela noho ny natratraran-dramatora Hervololona voahirana Alfredine Madame Nena ny 520 taona na mpandrarazo FIB dia ho marihana amin'ny fanimpom-pivavahana ho amin'ny fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra izany izay ataony sabotsy fa 7 desambra amin'ny 7 ora ao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Noho izany dia fifaliana ho an'ny komity mpikarakara ny manasa antsika mpianakavin'ny finoana indrindra isika izay nandalo tao amin'ny setela mba hanotrona azy amin'izany fotoan-dehibe izany. Avy amin'ny trano famoaham-boky antso FJKM mba ho fitsenantsika ny krismasy ny librairie antso dia maneho ny fiombonam-po amin'ny kristianina Antsakanavaka ny amin'ny fanolorana ireo vokatra isan-karazany izay mety ilaintsika amin'izany. Ahita fifaliana sy fahafahampo ianao amin'ny fitsidianao ny antso indrindra moa fa ny fandraisanao anjara ao satria raha anoana ihany andao asa-piangonana no toanantsika. Avy amin'ny Tabita Rasalama Dorcas misokatra indray zao ny taom-pianarana 20 raiky amin'ny 20 koa mampafantatra anareo izahay fa misokatra manomboka ny alatsinainy fa 12 janoary raiky amin'ny 20 ho avy zao ny fisoratana anarana ao amin'ny toera mpampihofanana Tabita Rasalama Dorcas Promofem Teoloha lycée Ambojatovo avaratra. Ny andindin'izany dia azontsika alaina ao amin'ny fandrarana. Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana faritra avaratra Andohalo. Araka ny tetikandron'ny faritra dia hanatanteraka komity lehibe ny faritra ny sabotsy 12 desambra 20 eny amin'ny FJKM Ampomanjaka Fahasoavana manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Koa miantso mpitandrina sy ny solotena roa isam-piangonana hiatrika izany fivoriana izany. Fitandremana vohitsara famonjena Marivato. Ny FJKM vohitsara famonjena Marivato dia mikarakara foara lehibe, tsena lehibe izay tanterahana isaky ny sabotsy tontolo andro eny an-toerana. Koa fifaliana lehibe ho anay ny mangataka ny tsara sitrapo rehetra izay manana akanjo, kiraro, poketra, satroka, kojakoja an-dakozia, kitapo sy ny sisa izay tsy anaovana intsony mba hanolotra izay fony. Izany hetsika izany dia tafiditra indrindra amin'ny fitadiavam-bola hoentimanana amin'ny fananganana ny fiangonana vaovao. Ny farafandraisana ny fanomezana izay atolotritsika dia amin'ny heriny anio Alahady 17 ny desambra. Avy amin'ny commune urbaine Antananarivo ho fankalazana ny fetin'ny Noely 20 sy ny fiatombohan'ny taona raiky amin'ny 20 ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny sampandrara ny haikanto kolotsaina ary ny fiainam-piarahamonina dia mikarakara ny krismasy ny arivo izay misy etsika sehatra misokatra ho fideranan-kira na scène ouverte au cœur de Noël eo amin'ny sehatra aram-pilazantsara ka hototosaina manoloana ny parviany lapan'ny tanàna Antananarivo ny 12 desambra 20 ka hatramin'ny 3 janoary raiky amin'ny 20 manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 20 alina. Ko ankafaliana no anasana anareo antonkom-pihira fikambanana groupe évangélique andray anjara ary tsy misy hofantoerana izany mba ho fideranan'Andriamanitra.
ho antsika izay maniry andray anjara dia entanina etona hiantso mivantana ny larana azo jerena ao amin'ny fandrarana. Ny farany fisoratana anarana dia ny zoma 20 desambra amin'ny 12 ora atoandro. Fitandremana manazary anjomara. Faly manasanareo iombom-bavaka isaotra sy iderin'Andriamanitra noho ny fandraisan-tànana ny mpitandrina rasoa volomalalaindrika Edmondina mianakavy ny sabotsy fa 20 desambra 2024 manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ao amin'ny FJKM Manazary Anjomara. Taratasy avy amin'ny Dorcas. Ny Dorcas dia anatanteraka fivoriana ny talata fa 20 desambra amin'ny 2 ora tolakandro amin'ny akany Ralbera Daniel. Mitarika ny fotoana dia ny birao ary ny dinihana amin'izany dia ny fandaharam-potoana ny asa amin'ny fandaminana ny asa taona 2020. Avy amin'ny Antokopira Ambavahadimitafo. Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela eloka. Marika 2:9 ny tapany A. Noely miavaka 2024 atolotry ny Antokopira Ambavahadimitafo ho anao sy ho antsika. Tsy afaka izany fankalezana zany raha tsy misy ny fanatrehantsika tsy hakanavaka. Koa fandrio amin'ny fandaharam-potoana ary ny alakamisy fa 4 desambra 2024 amin'ny 9 ora sasany ariva eto amin'ny Fiangonana FJKM. Tao amin'ny olon-drehetra hiara-mankalaza ny fiavian'ny tompo ho voninahitry'Andriamanitra irery ihany. Sokajy maharitra. Antsoina ny mpikambana amin'ny sokajy maharitra aorian'ny fanompoam-pivavahana fa hanatanteraka famangina isika. Ny fotoana dia ao amin'ny tokotany andrefana. Taniketsa. Misy ny famerenan-kira fanomanana ny concert advento aorian'ny fanompoam-pivavahana eto am-piangonana anio maraina. Taratasy fisaorana. Ny sampanasa AFF dia misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny nahavitana ny androm-bavaka natao ny sabotsy 20 novambra lasa teo. Amelombelona ny fanahy tokoa ny fiarahan'ny vavaka ary tsy adino ihany koa fa ny tombo ny fahalalana amin'ny mahazava-dehibe ny vavaka fampianana azy tamin'io fotoana io. Koa manatitra ny fisaorana eto ho an'ny Fiangonana Ray Manontolo tamin'izany. Ireo mpanay anjara rehetra na mivantana na ankolaka. Ireo nanohana ara-pitaovana. Pastera mpianatra Ara tamin'ny fampianarana ary ny pastera RANDRIANARISOA Alain sy ny birao tamin'ny fiaraha-miasa rehetra. Andriamanitra manakaiky fahasoavana amaly fity anareo. Fampantsehivana ry havana. Rehefa vita izao fanompoam-pivavahana maraina izao aorian'ny fandraisana dia haka sary araka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy ifandimby ny sampana sy ny sampanasa rehetra amin'izany fotoana izany. Dia toy izay ireo filazana ny raharaha ny fiangonana ry havana. Ampatsivina kely fotsiny ny tetiandro izay mandritra ity desambra ity ny alahady fa 13 desambra amin'ny heriny anio zany dia afaka sitrahantsika ny pastera rojo izay nianatra raha teto amintsika ary fotoana ihany koa anaovan'ny taniketsa antsakira advento ary fotoana fizarana ny loka sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny alahady fa 20 desambra dia ny fandraisana katekomena. Ny alakamisy 14 desambra dia antsakira krismasy izay arahan'ny tanora ny volana sikitana ary ny Antokopira Ambavahadimitafo. Ny zoma 15 desambra moa dia ny fotoan-dehibe dia ny zoma krismasy. Dia toy izay havana ireo raharahan'ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Toy izao indray ry havana fiainana ara-bolan'ny fiangonana tamin'ny volana novambra lasa teo. Eo amin'ny miditra 48 364 900 ariary. Eo amin'ny mivoaka 65 692 123 ariary 65. Manatombo 17 327 223 ariary 65 ny mivoaka. Ary rehefa natambatra izany tamin'ny volan-tànana tamin'ny faran'ny volana oktobra dia 21 58 513 ariary 69 izany ny volan-tànana tamin'ny faran'ny volana novambra lasa teo. Toy izao ny andinidinina tsara ho fantatra. Ny rakitra faharoa nandritry ny volana novambra dia natokana manontolo hoenti-manana izao fifandraisan-tànana amin'ny mpitandrina izao. Hitantsika ihany koa ny anatin'izay naharainy tatitra fa misy ireo fanomezana omentsika isan-kalahady izay miditra eo amin'ny latabatra dia navoaka izany tamin'ny faran'ny volana. Izany hoe tamin'ny 27 ny volana novambra isika dia navoaka manontolo ho an'ny komity ny vola rehetra voaray izay mitotaly 54 634 630 ariary. Tao anatin'ny volana novambra ihany koa isika ry havana dia niatrika ny fodimandrin'ny Ramatofara Ranaifizao. Isika fiangonana dia nandray anjara tamin'ny fikarakarana rambolamboatra ny razana 400 000 ariary, ny vidy lamba mena 200 000 ariary, ny antoka ny corbiara 500 000 ariary ary ny printy ny fandaharana. Izay fandaniana rehetra izay dia mitotaly 1 190 000 ariary. Teo ihany koa ny tsodrano izay navoaka ho an'ny fanirana sy famoahana ny mpitandrina tamin'ny 12 ny volana novambra izay mitotaly 860 000 ariary. Ary farany dia nisy ny fanamboarana ny fananany fiangonana dia ny akany izany ny tao amin'ny trano fidiovana ary ny tranony tantely izay namoahana vola 4 360 444 ariary. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola misy ry havana ireo taratasy izay voaray avy amin'ny volana sy kintana. Mitohy hatrany ny famerenana ny fety krismasy. Izany dia manomboka amin'ny roa sasany anio ary ny mpiandraikitra kosa dia ho tonga amin'ny 2 ora eto am-piangonana ny fotoana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Fanomeravantsika ry havana amin'ny anaran'ny sekoly Taniketsa eto Ambavahadimitafo. Fanentanana fohy izay efa voambahatra teo tamin'ny filazandrarà ny amin'ny alahady ho avy izao anatanterahana ny antsakira advento fanaon'ny sekoly Taniketsa isa-taona. Dia manentana antsika amin'ny fahatongavana hiaraka hideran'Andriamanitra isika ary indrindrindra ihany koa hiaraka handray ny tompontsika hiomana ny amin'izany. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Loha hevitra hoentintsika androany mikasika ny anjara toeran'ny amin'ny resaka ady amin'ny Covid-19 dia ny anjara toeran'ny fanasana tanana eo amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Ity am-piandohana hitanisa karazana aretina mifindra vitsivitsy isika izay tena nandepaka olona maro eran'izao tontolo izao. Raha tantara tamin'ny taona 1770 izany hoe taona 1331 dia nisy ny atao hoe peste noire. Taona 1510 1580 dia nisy ny atao hoe épidémie américaine izay nandripaka ny civilisation aztèque sy inca tany Meksika raha nentin'ny mpanjanaka espagnol. Tamin'ny taona 1820 1827 dia ny épidémie choléra avy any Inde ny paritaka eran'ny continent européenne sy américaine. Tamin'ny taona 1920 1918 dia nisy ny grippe espagnole taorian'ny ady lehibe voalohany ka mibekotro marolatra nitondra izany hatraty Madagasikara. Ankehitriny kosa dia fantatsika ny fisian'ny Covid-19 izay efa mianaka eran'izao tontolo izao.
tsara ny afantarantsika fa ny fandraisan'ireo aretina ny tanisana rehetra reo a dia izy a arety mandoza mifindra ary mety mahafaty. Raha singanina manokana ny covid-19 dia mety hifindra amin'ny alalan'ny pitsidrory. Raha misy olona ray marary ny covid-19 a ka mikohaka na mevina ka mifela tanany no hirovany vavany fa tsy amikio tanana na ny lantotrandry a dia zao manaraka izao mety hitranga. Rehefa mikirakira voly ny olona iny a dia mety haharitra ora efatra amin'ny fahaveloman'ny otrikaretina eo amin'ilay ravim-bola. Raha misolakandro izy a na mioky volo a dia mety haharitra ora 12 amin'ny fahaveloman'ny otrikaretina. Ary raha manokatra hidim-baravarana izy na le poignet-baravarana iny a dia mety haharitra hatramin'ny 3 andro na 5 andro mihitsy amin'ny fahaveloman'ilay virus. Ka eritreretintsika amin'izany ny isan'ny olona mety hiparitahan'ny virus a raha tsy misy fepetra entitra raisina mahakasika izany. Ary anisan'izany a ny fanasana tanana amin'ny savony na ny fampiasana ny gel hydroalcoolique izay tokony ataontsika fahazarana, fihetsika tsotra nefa tena mahomby a entina hidiana amin'ny valanaretina. Eto am-pamaranana dia izao ny tenin'Andriamanitra entina mpaherezana antsika izay hitantsika eo amin'ny Isaia toko voalohany 9:12 tapany voalohany a sy 9:17 tapany voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: misasay ianareo diovy ny tenanareo, mianara hanao ny tsara. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Rakom-pisaorana, koa mifandraisanareo tahaka an'andresan'ny kristianareo ho voninahitran'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra izay efa mianaka noho ny fitahiny sy ny fahasoavany narotsany taminay. Koa manolotra rakom-pisaorana vola 9 sy 3 hetsy ariary. Tahaka izao ny fitsinjarana izany: ny 9 ho an'ny birao ny fiangonana, ny 9 ho an'ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona, ny 9 ho an'ny mpikambana ao amin'ny komitiny fifandraisan-tànana, ny 4 ho an'ny mpitandrina mizaja ra, ary ny 4 ho an'ny rakoton'Andrianana tantely. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Rakom-pisaorana, no natratrarako ny 15 taona ny raisina ratabatra tamin'ny Tompo dia manao izao rakom-pisaorana izao ho an'ny fiangonana 3 alina ariary, ho an'ny pasteur RANDRIANARISOA Alain 3 alina ariary, ho an'ny pasteur mpanampy 2 alina ariary, ho an'ny volana sikintana 2 alina ariary. Koa aniono anavozako ny fanompoko anao fa tsy ho voavaliko izay natolotra ho firana fanampiny fa 430. Iaraka vavaka tsika riavana. Misaotra anao izay Andriamanitra fa mbola misy ny mpanomponao izay nirotsahan'ny fitahiana tamin'ity andro androany ity. Velonaina soma tsara ary nandray ny fitahiana avy aminao satria zanakao ireny tianao ireny. Misaotra anao no mibitsiky ny fanahy masina atao amin'izy ireny tsiraray avy, satria rehefa nandray fitahiana izy dia natsiary koa fa misy ny adidy sy andraikitra izay tokony tanterahany eo anivon'ny fiangonana. Misaotra anao izay ny amin'ity fiangonana ity mbola hahafahanay anatanterahana ny adidy sy andraikitra. Misy ny mpanomponao izay nandrotsahanao fitahiana dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainan'izy ireny tsiraray avy mba haharitra amin'ny fanompona, mba ahefa be amin'ny asa izay anirahanao azy ireny tsiraray avy, mba hampandrosoana ny fitoriana ny filazantsara-nao, mba hampandrosoana ny fiangonanao, mba hiroboroboany ny fitoriana ny filazantsara, fa indrindra ny mba hisitrahanay izany fiainana mandrakizay izany. Dia izany izay rehetra mahasoa Tompo no ankinay izay hipetraka eo am-pelatananao. Misaotra raha eo. Amen. Tonga amin'ny fotoana fanoloran-tena anavozantsika ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra isika tompoko. Rakitra anankiroa no tatazana ary ao anatin'izany no anaovantsika ny hira fa 7:20 sy 700. 7:20 no hira ao ataontsika anatin'ny fotoanan-drakitra. Ifomantsika sady ny hira fa 3:20 sy 700 ny andininy faharoa ho fanolorana ny rakitra. 3:20 sy 700 fanolorana ny rakitra. Miara-mitsangana antsika tompoko.
Mantsika ny hira fatelo amby efapolo sy efajato ny andiny faharoa ho fanolorana ny fanatitra. Miara-mitsangana antsika to. Ny amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra tsika riavana, ny hira efa voalahatra no atao isesy ovakina amin'izany ny vakiteny anankitelo aorianan'izay dia misy ny hira fa 473 ny andin'ny fahatelo dia irosy ihany koa ny ray aman-dreny Mpitandrina RANDRIANARISOA Nosy itory sy teny itondra ny afatr'Andriamanitra ho amintsika. Aorian'izay dia isika rehetra fiangonana no hiaraka hira ny marina amin'olona izay ho alefa etsy amin'ny rindrina ny tonony. Mialohan'ny hamakina sy hainoana ny tenin'ny soratra masina ary andraisantsika ny afatry ny tompo dia mbola hiary hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, ranay avy amin'i Jesosy Kristy, misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay raha mbola nomenao izao fotoana izao hamakina sy hainoanay ny teninao masina ary andraisanay koa ny afatra avy aminao. Misaotra anao izay tompo ny amin'ny zavatra rehetra, mangataka ny fanahy masinao mba hirotsaka aminay tsirairay avy ka hiasa mahery ety anatinay ny teny izay ho vakiana sy ny afatra izay hoentin'ny mpanomponao. Engany eny ny teninao Jesosy tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa nahatanteraka ny asa izay nampanovinao. Manantena koa izahay mba ho fanily ny tongotray sy fanazavany lalanay ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miaraka mamaky sy hian'ny teny soratra masina sika tompoko. Izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis toko fa 7:20.
manomboka eo amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Ry Joda, hoderain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho amin'ny vozin'ny fahavalonao, hiakoaka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadiony, Joda, avy ny remby ianao anaka, mamitsaka, mandro toy ny liona izy, ary toy ny liom-bavy, ka iza no hanaitra azy? Ny tehim-panjaka tsy hiala amin'ny Joda, na ny tehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony, mandra-pahatonga ny silo ka hano azy ny firenena. Mbola hotohizantsika ny famakena ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika araka ny filazantsara ny Matio 1:1 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanaky Davida, zanaky Abrahama. Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda amin'ny rahalahavy, ary Joda niteraka ny Fareza Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jese, ary Jese niteraka ny Davida mpanjaka, ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Ori, ary Solomona niteraka ny Rehoboama, ary Rehoboama niteraka ny Abi, ary Abi niteraka ny Asa, ary Asa niteraka ny Josafata, ary Josafata niteraka ny Jorama, ary Jorama niteraka ny Ozia, ary Ozia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Ezekia, ary Ezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia rahalahavy tamin'ny findrana tany Babilona, ary taorian'ny findrana tany Babilona Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerobabela, ary Zerobabela niteraka ny Abioda, ary Abioda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azora, ary Azora niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elioda, ary Elioda niteraka ny Eliazara, ary Eliazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy, izay atao hoe Kristy. Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 410, ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny findrana tany Babilona dia taranaka 410, ary hatramin'ny findrana tany Babilona ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 410. Amen. Romanina 5:10 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay ahasoa hampandroso azy. Fa Kristy azy tsy nitady izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataon'izay nandassanao dia niantra tamiko. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny finoana avy amin'ny soratra masina. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny finoana ane ampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy tompontsika. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompo ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra ahatony teny fikasana tamin'ny razana mba hakalazany jentilisanaandriamanitra koa noho ny famindrapo. Araka ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao. Tapitra teo ny teny soratra masina. Ray masina manamasinana ny fahamarinana, teninao fahamarinana.
Amen. Ry malala rehetra amin'ny tompo ho ampitomboana aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy i Jesosy Kristy le tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Ny afatr'Andriamanitra ry avana amin'ity fotoana manokana amin'ny fiainan'ny fiangonana ity dia ny Romanina 5:10 ka ny 7. Hitantsika ao anaty fandarana zany, koa dia manasanao ry avana andao hiaraka averina ny famakiana zany Romanina 5:10 ny 7 izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, koa mifandraisa ianareo tahaka naraisany Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Koa mifandraisa ianareo tahaka naraisany Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra. Raha malala rehetra amin'ny tompo, mazava be zany afatra zany, tonga dia mizara 3 avy hatrany. Voalohany, mifandraisa ianareo; faharoa, tahaka naraisany Kristy ianareo koa; fahatelo, ho voninahitr'Andriamanitra. Tsotra be tahaka zany ry havana ity afatra izay nomena antsika eto ity. Fa maninona moa no nantsoina ny fiangonana tao Roma ny am'lazana hoe ka mifandraisa ianareo tahaka naraisany Kristy ianareo ho voninahitr'Andriamanitra. Fa nga izy ireo tsy mifandray, sanisy fahasairanana ny fifandraisana no antsoiny tao amin'izy mifandraisa ianareo. Raha malala rehetra amin'ny tompo, ndraindray tokoa ny zavatra mitranga, na eo anivon'ny firenena, na eo anivon'ny fiangonana, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny ankonana azy, rehefa misy tranga somary manahirana dia tandodomondoza hivako ohatra ny fianakaviana, hisaraka ohatra ny firenena, tandodoza isy akolafiny ohatra ny fiainam-piangonana. Ohatra rehefa nafanafana reny antoko politika ireny, dia ndraindray na ny mpianakavy na mpivady azy rehefa tsy mitovy ny frehany, ay fahasairanana ny zavatra mitranga. Hoy hoe ndraindray misy olana tahaka izany atrehana amin'ny fiainana andavanandro. Ny antso atao hoe tiriavana dia ny hoe koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa voninahitr'Andriamanitra. Ny lohateny ry havana omeko ity afatr'Andriamanitra ity dia ny hoe ny fifankatiavana kristianina. Ahoana hoe azafady? Ny fifankatiavana kristianina. Zavatra teloha ry havana ny fampizarana. Ny fifankatiavana kristianina voalohany dia mifandraisa ianareo. Inona ny voalohany? Fifankatiavana kristianina voalohany mifandraisa ianareo. Fifankatiavana kristianina faharoa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo. Inona ny faharoa? Fifandraisa kristianina fahatelo mifandraisa ianareo ho voninahitr'Andriamanitra. Inona ny fahatelo? Mifandraisa ianareo ho voninahitr'Andriamanitra. Raha tsika ry havana ny voalohany, fifankatiavana kristianina mifandraisa ianareo. Raha amin'ity Romanina 5:10 ry havana
dia misy sokajin'olona anankiroa resanato dia ny antsoina hoe matanjaka sy ny malemy. Misy zany zao ny atao hoe ankolafy, mialatsina atao hoe ankolafiny, sokajiny atao hoe matanjaka, sokafiny atao hoe malemy. Saingy zao ny fahasaranana ry havana, samy mieraka ny tenany akatoan'Andriamanitra, akatoa ny soratra masina, akatoa ny baiboly izy ireo. Dia misy zany ny atao hoe matanjaka amin'ny fankatoavana ny baiboly, misy zany zay verina hoe malemy amin'ny fankatoavana ny baiboly. Samy baiboly ihany nakatoavina, fa tsy mitovy firena amin'ny fomba fiatrehana sy ny fomba fahazahoana ny soratra masina. Ary zany ry havana tena saiky fahasaranana na anivo fiainan'ny ankonana azy. Ohatra ny fanambadiana atao hoe fanambadiana ekumenika, ohatra hoe ny ray protestanta, ny ray katolika. Tao Andrainarivo zao nisy vehivavy ny zanak'Andrainarivo lasa nanambady katolika, dia nanato azy pastera. Dia ahoana zany ny ataoko rehefa hoe zay namanatitra voninkazo eny amin'ny sarany Maria? Fahasaranana zany ry havana, tena fahasaranana zany. Ny vato moa zay teo dia araroto ny fosa azy. Azafady. Rehefa manatrika fanambadiana tahaka zany zay dia nitomany izy rehefa mahita ny zanak'Andrainarivo mandeha manatitra voninkazo any amin'ny sariny Maria. Dia zao no teneniko tamin'ilay zanak'Andrainarivo, fomba ampiangonana io aho. Manana finoanao ianao, fa akatao fotsiny fomba ampiangonana zay atao, fa ny finoanao ihany. Le fomba ampiangonana no arahanao, fa finoanao ihany. Aza atao manelingilina ny finoanao fanaterana voninkazo any sariny Maria, fa fomba ampiangonana zany. Raha ohatra moa afaka mangataka anao le mopere, za ataoko sy andeha hoe raha azo atao, tsy maninona. Fa raha terenana tsy maintsy makany akatoavy fomba ampiangonana noho ny amin'ny Kristy izay ekenao. Raha malala rehetra amin'ny tompo, fahasairanana ry havana. Ny amin'ny kolafiny anankiroa matanjaka sy malemy eto, ny endrika isehoany zany dia ny hanina, ny endrika isehoany zany dia ny andro. Fantatsoka loatra ry havana fa ny jiosy dia tena sarotiny tokoa, ary zany ny heveriny no mahajiosy azy. Zay raha ataony nanaovan'Andriamanitra zo jiosy tao amin'ny testamenta taloha, ny fadifady amin'ny sakafo tsy hohanina. Asa moa tamin'izao mara nisy henan-kisoa tsy nisy. Zay moa zany raha marina saika atao, fa ny antony tsy azo anoharana dia tsy tonga atao zay tamin'ny zoma. Fa indraindray lasa voatery mitandrina ny fiangonana ny hoe alao ary asiana karazany roa ny sakafo e, dia eto ny mihinana-kisoa, dia eto ny tsy mihinana-kisoa. Lasa voatery tsy maintsy manao fandaminana tahaka zany no ninona zay heverina fa tena fankatoavan'Andriamanitra ny tsy fihinanana-kisoa, satria fankatoavan'Andriamanitra ny fihinanana-kisoa. Dia ny olana ry havana dia zao, mifampitsara ny matanjaka sy ny malemy. Zay mankatoa an'Andriamanitra kitanao anatin'ny andininy zao sy ny andininy zao, fa tsy azo hohanina ve ny atao biby maloto. Dia zay ndray mankatoa an'Andriamanitra fa zao voasoratra anaty solomasina hoe madio avokoa ny zavatra rehetra. Dia samy mikiry amin'ny azy ry havana, dia fampitsara tahaka zany. Tsy mahagagary. Raha tandodobodoza ny fiainam-piangonana ry havana, ny amin'izay sokajany matanjaka sy ny sokajany malemy, samy ampiangonana ihany, samy soratra masina ihany no akatoavana, dia misy ankolafiny tahaka zany amin'ny fomba fahazahoana ny soratra masina. Zao ry havana ny tenin'ny apôstôly Paoly eto, mifandraisa ianareo. Aza zay eritreritrareo na zay verino finoanareo natao anareo zava-dehibe, fa ny tompo ihany no banjino, ka atsaharo ateo ny fifampitsaratsarana sy ny fifanameloana amin'izay lasa sy ny elanelana na sy ny fivakisana ao anatin'ny fiainam-piangonana. Mifandraisa ianareo, ajanony izany fifampitsaratsarana, ajanony izany fifanenjehana izany ry havana. Anao sokajina hoe ireo meloka, raha mivavaka lahady nareo dia any miafy be, raha mivavaka sabotsy nareo dia voavonjy. Lasa zany ry havana no vy miaina ao anivon'ny fiangonana. Tsy ry havana, tsy marina zany. Atsaharo zany, hoy ny apôstôly, mifandraisa ianareo, samy mifamela heloka
ajanony ny fifampitsaratsarana, ajanony ny fifanenjehana, ajanony reny zavatra samihafa zay tsy mampitovy ireny, fa atsaharo zany fa mahaiza mifamela heloka. Raha malala rehetra amin'ny tompo ity toko 5 atsehasika ity dia izao mivolaza eto fa isika zay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemeny malemy ka tsy hitady zay ka tsy hitady zay afaly ny tenantsika ihany, vaoka isika rehetra samy hitady zay afaly ny namantsika amin'ny asoa sy ampandroso azy. Ny angatahana amin'ny matanjaka zany dia hitondra ny fahalemeny malemy fa tsy ny tsara ny fahalemeny malemy. Ka tsy fantatra tokoa zany izy zany matanjaka izy zany malemy, fa nareo zay malemy koa aza mitsara ny matanjaka, fa eto koa ny fahalemeny ny matanjaka. Hoia hoe saratra manasokajy hoe nareo kisakato nareo le manana fa nareo natao hoe matanjaka dia nareo atao amin'ny kisakato nareo natao hoe malemy. Saratra ry havana zany. Indrindra ny olona mahafandrafo azy dia takan'ny finoana le vao manomboka iny, ohatra hoe vao niraisina mpandray fanasany tompo kay zany hafanapoko, za mihevitra hoe zany matanjaka kay zaka iny malemy satria vao zaza vao minono kay mbola rononono no mbola ananako le hafanapoko mivoaka mpitandrina iny aya mafanafo ery takan'iny ery, ohatra hoe zany mihevitra fa zany matanjaka amin'ny finoana kay za le vola malemy iny satria hafanapoko ery havana no niaingana tamin'ny voalohany. Raha malala rehetra amin'ny tompo samy mitondra ny fahalemeny malemy. Raha mihevitra ianao fa ianao no matanjaka dia entinao ny fahalemeny malemy, atsaharo ny fifampitsarana, atsaharo ny fanenjehana, atsaharo ny ankolavany. Vaoka ny matanjaka hitondra ny fahalemeny malemy. Fa ny toy ny ravana dia ohatran'izao ny 12. Aoka isika tsy hitady zay afaly antsika fa afaly ny hafa ampandroso asoa sy ampandroso azy. Ny didiavana ny fiangonana ravana dia ny androso, ny didiavana fiangonana ravana dia ny asoa. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso, fa andao hikatsaka zay mampandroso. Atsaharo ny fifampitsarana, atsaharo ny fanenjena, fa andao hikatsaka zay asoa sy ampandroso. Zany ry havana no zava-dehibe amin'izay mahafiainam-piangonana, fiainam-piangonana. Fa mifateritra azy farany amin'ity voalohany ity ry havana dia izao. Hoy ny apôstôly Paoly, tadidio fa reo olona rehetra ao am-piangonana ireo dia novonjen'i Kristy tamin'ny rany. Fa efa maty Kristy amonjy azy, ka raha ataonao tsinitsinina le olona ny rany Kristy namonjy azy mihitsy ny lasa ataonao tsinitsinina ao anatin'izany. Noho ny fanomezanao hasiny an'i Kristy, noho ny fanomezanao hasiny rany Kristy zay nalatsa ny namonjenan'ireo olona ireo na matanjaka izy na malemy, dia zany mahatonga anao hitandrina manoloana ny rahalanao, ka tonga anao hifankaty manoloana ny rahalanao, ny fanajanao any Kristy zay namonjy ny fiangonana ry havana, ny fanajanao ny rany Kristy zay niteraka ny fiangonana ry havana no hajainao, ka mahatonga anao hitsahatra amin'izay lalana sy tokony ale, fa hiroso kosa amin'ny lalana vaovao zay tokony izorana. Ry havana ny tapany faharoa, ino moa le lohateny teo? Fifankatiavana kristianina. Averina kely, inona le lohateny? Fifankatiavana kristianina. Ny voalohany mifandraisa ianareo. Ny faharoa zay atrehantsika ankehitriny dia ny hoe mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy anareo. Mahafinaritra ry havana ny filazan'ny Jaona fa Andriamanitra tsy naneraka ny zanako amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba amonjeny izao tontolo izao. Andriamanitra ry havana tsy mitsara, dikan'izany isika koa izay efa nialatsy amin'ny tsy hitsara dia mianatra koa tahaka an'i Kristy tsy mitsara, fa inona natao? Mifamela heloka. Ny famelan-keloka ry havana tahaka izay nandraisan'i Kristy antsika satria navelany antsika, dia tahaka izany koa tokony hifandraisa samy kristianina. Ny fifamelan-keloka melo lalana amin'ny zavatra rehetra izay atao. Indray mandeha Petera raha nanazavy Kristy ny amin'ny famelan-keloka dia mba somary kevikevoka izy, ô Kristy, impiry moa no anontany rahalaniko ako ka avelako ny eloko. Indimy va, zao mantsy ny lalàna.
lalàna tamin'izany fotoana zany dia mamela heloka intelo dia ny petera fa nataony indimby fa valo tenin'i jesosy dia ny hoe infito amin'ny fitopolo na dia somary kevika ihany ary petera niotra noho ny lalàna ny azy nataony mbola tsy ampy be deabe zany satria tsisy fetrany ny famelan-keloka izay ifampisarana ny ray tokoa mety vizana ihany mamela heloka ray zay roa zay telo zay efatra zay dimy zay efa manomboka tsy hanao tsony aka tsisy fetra ndry havana famelan-keloka fiainana ny famelan-keloka tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo dia tahaka izany keo no tokony ifandraisanareo. Kristy zany namelany heloka isika ary tsisy fetrany fa mandrakizay zany fampitrapon'Andriamanitra zay avana dia tahaka izany keo no tokony iainantsika kristianina amin'izay ananantsika fifamelan-keloka tsisy fetrany zany famelan-keloka izany ka na inona zavatra mitranga dia mifamela heloka hatrany isika. Raha malala rehetra amin'ny tompo zay ny voalohany fahafaroa amin'ity faharoa ity ry havana dia izao Paoly ihany manazava amin'ny andininy fahavalo eto ny hoe andininy fahavalo falazaiko aminareo fa Kristy efa tonga mpanompo voaforo noho ny fahamarinan'Andriamanitra atony teny fikasana amin'ny razana. Aika ry havana antsoina ho mpanompo avokoa isika rehetra ato am-piangonana. Fizany tompo ato am-piangonana? Izany tompo? Kristy ry havana ny tompontsika. Dia zany inona daholo tsika? Mpanompo avokoa isika rehetra. Fa tsisy milingilingy ho tompo ny sasany, milingilingy ho lasa mpanompo ny sasany. Fa samy mpanompo avokoa isika rehetra satria i Kristy no tompon'ny fiangonana. I Kristy no tompona ato anatin'ny fiangonana. No zany ry havana tahaka ny Kristy izay naneritena ho mpanompo dia antsoina koa ny kristianina rehetra mba hianatra hifanompo tahaka izany. Ary zany ry havana natao hoe fifankatiavana kristianina. Asa raha tonga teo ao an-tsainareo ny fanazavana nataon'i Jesosy amin'ny Jaona 7:10 izay teo anatrehan'ny mpianatra. Lasa izy nisikinany ny valahany dia nataony inona ny mpianany? Sasany tongony ny mpianatra. Petera ihany le mafana fo. Ianao ve nandrasan'ny tongotra tsy? Ary manana tokoa alefisana zany hoe tonga Jesosy dia hoe ao ny tongotra ao sasako ohatra ny tena nahirana ihany zany ohatra za koa ndrindra hoe sorona ny kiraroko tena nahirana ihany zany amin'le fa zany ry havana nataon'ny Kristy tonga mpanompo ny olona rehetra izy ka na zavatra tahaka ny fanompona fanao ny andevo azy dia zany tanterahany Kristy zany atao hoe fifankatiavana kristianina. Lasa misy fifanompona masina tahaka zany ry havana eo anivon'ny fiangonana satria zany no antso, zany no fanahafana ny Kristy, zany no maha-kristianina amin'ny maha-kristianantsika dia manahaka any Kristy isika. Ino moa le lohateny teo? Fakaniavana kristianina. Iny hoe voalohany ifandraisa ianareo. Faharoa fahatelo mifandraisa ianareo voninahitr'Andriamanitra. Amin'ity Romanina 5:10 ity dia zao no lazaina ato: Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Rehefa rava zany ny efitrefitra, rehefa tonga manahaka any Kristy amin'ny fifanompona masina dia tena voninahitr'Andriamanitra fa lasa vava iray, saina iray no iarahana mankalaza an'Andriamanitra. Sy takan'ireny fiangonana miady ireny. Zay moa zany tao Andrainarivo somary nanana tantara somary nampalahelo ihany fa nisy vanim-potoana mivaky roa ny fiangonana tao Andrainarivo ary misaotra an'Andriamanitra fa lasa lesona ho an'ny fiangonana zany. Tsy sa manao an'izany tsony fiangonana Andrainarivo, asa indray zay raha-pitso fa hatramin'izao aloha dia tena tsy sa manao an'izany tsony mihitsy. Lasa mivaky roa misy fiangonana Andrainarivo dia misy ny MTM ao ambany akaikina Besarety ao. Fa mangiry firy havana izany fisarahany fiangonana raha tahaka izany.
fa zao ry havana ny vokatra ny fankataovana an Kristy dia lasa saina iray, vava iray, lasa miara-mankalaza ny Kristy na ny matanjaka na ny malemy. Noho ny fanekenina rehetra hametraka ny Kristy ho lohany amin'izay rehetra ho tanterahana. Lasa misy fiovana, lasa endrika vaovao, lasa fifandraisana vaovao no iaina ny fiangonana rehetra ry havana ny amin'izay akatoaviny an Kristy, satria rava teo tsisy intsony ny sokajin'ny matanjaka, tsisy intsony ny sokajin'ny malemy. Ary zany ry havana iainana amin'ny sakramentany batisa. Zareo kely nge rehefa misy sakramentany batisa dia zao no voatoninao, tsy misy intsony ny ajosy na jetilisa na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray iainanao rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mivelona amin'izany firaisana zany ry havana ny fiangonana, ka lasa saina iray, tsy hoe tsisy tovy daholo lasa ordinateur ray daholo saintsika menakavy, tsia, fa na misy fahasamihafana azy, tsy hoe foana ny mahajosy, foana ny mahajentilisa, tsia, tsy foana zany, fa tsy zany tsony ny zava-dehibe. Ny amin'izay atserovantsika ny fiombonana masina ao amin'Andriamanitra, ka lasa manana faharetana sika, manana fiononana sika mba hiray hevitra, hiray saina, hivava iray no hanompotsika an'Andriamanitra amin'izay ananatsika anjara fanompona ao amin'ny tompo. Raha malala rehetra amin'ny tompo, zany tokoa ny fiangonan'Andriamanitra ry havana, ny amin'izay mametraka ny Kristy tokoa, hitarika ny fiangonana hifankaty. Vao nanompoka zao fanompom-pavahana zao dia salamo 3:30 no iarahantsika nanao. Ary zany ry havana no lalàna tokana atao anatin'ny fiangonana. Ny lalàna tokana anatin'ny fiangonana dia lalàn'ny fitiavana. Didy vaovao no meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Zany didy tokana ry havana mibaiko ny fiangonana amin'izay rehetra tanterahan'ny fiangonana. Ka lasa fivaliana, lasa fiadanana no miaina sy mampiaina ny fiangonana amin'ny fifankatiavana masina ao amin'ny Kristy. Raha malala rehetra amin'ny tompo, irarina ary ny amin'izay hananatsika anjara amin'izany fifankatiavana Kristy zany, ka atonga antsika iroso amin'ny atao hoe fifankatiavana kristianina. Amarana ny afin'Andriamanitsika ravana, andao araverina kely ary ny lesona. Ina leo lohateny teo? Fifankatiavana kristianina. Voalohany, faharoa, fahatelo, ho aminao ny tompo. Amen. Fanehoantsika izany fiombonana izany ry havana dia iarahantsika manao ny hiran'ny fiangonana ny marina amin'ny olona mialohan'ny vavaka fangatahana. Amen.
hiary vavakantsika tompoko anao ny vavaka fangatahana. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotranao zahay. Misaotranao zahay tamin'izany afatra nampitondrainao ny mpanomponao teo izany. Miantso anay hifandray toy ny fifankatiavana kristianina, mba samiezaka izahay hankatoa ny soratra masina sy ny baiboly, mba iray fosi-saina izahay amin'ny fankatoavana ny teninao, mba hijoro amin'ny tena finoanay izahay noho ny aminao. Tsy hizarazara ho matanjaka sy malemy fa tena hay hifamela heloka tokoa. Mba handroso izahay samy hikatsaka ny hasoa sy ny ampandroso, mba hay hamela ny heloky ny namanay tsy misy fetra ary hay hifanompo satria manana anao Kristy. Entinay ambavaka ny fiainan'ny fiangonanay izay ankininay tanteraka aminao. Ankehitriny raha vita soa tsara ny fifandraisan-tànana Mpitandrina sy ny fiangonana dia afaka hiroso amin'ny asa fitoriana efa nentsonao anay izay rehetra izao. Dia mifampandrosoana ny fanjakanao. Hitomanay olona ho ao ambalanao. Hifantoka amin'ny tena iraka nampanavinao anay dia nizara ny filazantsaranao amin'ny manodidina anay. Ka hazava sy hamirapiratra tokoa anie ity fiangonanao ity. Hijoro sy hitondra ny fahazavana ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny teninao. Ka ny fankalazana ny fifandraisan-tànana no vitan'io tompo, fa ho hita taratra amin'ny fiainana isan'andro manomboka izao fa miray fosi-saina izahay miaraka manompo anao. Ho vava iray sy saina iray izahay amin'ny fanaovana ny asanao. Mahafohy fotoana izahay, mahafohy fananana amin'ny fanatanterahana izany asanao izany. Ka tsy ny tanana ihany mifandray tompo, fa ny feonay rehetra hiara-nandratra anao ho voninahitry ny anaranao. Hoentinay ambavaka aminao eto ihany koa ankehitriny ny fiainan'ny tsirairay avy, fiainan'ny ankohonana tsirairay avy, ampaherezo izahay tompo. Aza vela ho ketraka na mofy fo, manoloana ny fahasairanana ny andavanandrom-piainanay. Ampiroboroboy ny asa fivelomany tsirairay avy. Omeo fahasalamana ireo marary, tsy ireo manokana ireo manano-tena sy ireo zazakamboty, ireo izay ao anatin'ny fahoriana noho ny famoizana avatiana, mba ampahirezonao izy ireo tompo. Aoka ny fiadananao no anapaka mandrakariva hompon'ny mpanomponao sy ao amin'ny isa-tokantrano ihany koa. Ireo izao nisaotranao manokana noho ny fitahiana ny raisiny, mampahireza azy ireo koa ianao Jesosy, mba hifikitra mandrakariva aminao izy ireo ka haritra amin'ny fanarahana anao. Ny firenenay dia tsy adinina ihany koa, mba ho tena firenena vanina, ireo mpitondra sy mpitantana anay mba hanaja sy hatahotra anao, hitsinjo izay tena mahasoa ny vahoakanao. Dia indro ary izahay, manavao ny fanoloran-tenanay ho anao, miasa mahery aty anatinay fanay eo, midira ato-ponay, ka tanterao ny sitrakao fa matoky ny fitondranao sy ny fitantananao izahay. Ny fiainanay rehetra dia tianay ho fiainam-piderana, ho fiainam-panompona ary ho fiainam-pankalazana ny anaranao. Koa raisa ary izany vavaka izany, ho ampifankasitrahana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Rainay eo izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ho tao any sitraponao, dia hatantaky ny anevana. Manay nisy anasana, taky ny milanesa meniko. Amen. Petraka sika tompoko. Tonga amin'ny fotoana manokantsika ny fandraisam-pitenenana ny amin'izao andro lehibe ny fifandraisan-tànana izao. Ka isesy andray fitenenana ety izahay atao amin'ny komity zany dia avy eo ny solotenan'ny zanakam-pelezana. Izay solon'ny Ramatoa Rakoto Andremiaja Janine teraka Randriamazomanana. Dia avy eo andray fitenenana eto ny solotenan'ny fianakavian'ny Mpitandrina, andray fitenenana eto ny solotenan'ny Fiangonana Ambavahadimitafo. Aorian'izay dia isy ny fanapahana mofomamy sy ny fizarana mofomamy ary avy eo anao ny hira ny antoko-pihira mikambana Alleluia ny andelina. Ka anio ary ry havana dia indraminay ny tenin'ny fiarabana ny anjely izay nataony tamin'izany ny manao hoe arahaba ry ilaina soavina, ny tompo ao aminao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika
fa tonga le andro lehibe fa nandrasantsika hatramin'ny ela fa ny tena zavatra lehibe dia zao fisaorana an'Andriamanitra no ny asa mahagaga izay nataony tamin'ity fiangonana malalantsika ity. Mamelay ianareo anao tsy avitsivitsy foy ny amin'ny tantaran'ny fiangonana hatramin'ny nahatongavan'ny pastera Mivady izay efa mianaka teto amintsika. Tsy olazaina, tsy ho tantaraina amin'ny antsipriany fa fantatritsika tsara izany tantara izany. Nanomboka tany amin'ny fahavitan'ny akany Ralbera Daniel dia mbola teo ny komitiny famerenam-bola ny akany. Vitsy izay dia rava ihany koa ny rarivaton'ny fiangonana tatsy amintsika tatsy. Tonga aloha ny mpitandrina, tsy nanana mpitandrina aloha tsika, tsy nanana mpitandrina raikitra tsontsika, dia tonga ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain ny volana novambra 2024. Dia avy eo rava ny rarivatontsika tato ny volana febroary. Nanangana komity indray tsika hikarakaran'izany rarivato izany. Vita ny asa nidina tato amin'ny fiangonantsika, nikasa nidintsika fa mbola tsy tanteraka izany satria mbola nila namboarina indray koa ny fiangonana hidirantsika. Tamin'ny ratadintsika tsara dia tamin'ny heritaona ohatr'izao tsika no miverina ny vavaka tato amin'ity fiangonana ity. Heritaona ohatr'izao tsika no miverina tato fitokanana olona sy dekona tamin'io andro io. Dia nanangana komity hafa indray koa isika anangana ny trano fidiovana sy ny trano fivoahana atsy ambadikady satria lasa tamin'ile niotsaka izany trano izany. Vita koa izany asa izany. Na dia teo ary ny confinement sy ny amehana ara-pahasalamana izay tsy nahafahantsika niara-nentana tato an-tranon'Andriamanitra tamin'izany fa dia vita soamantsara izany. Vita tao anatin'izany confinement izany ihany koa ny fetim-bokatra izay karakarain'ny fiangonana isaky ny volana Jolay. Ary dia noho tonga ny 24 natsangana ny komitiny Fifandraisan-tànana tamin'ny volana febroary. Tratran'ny confinement sika tsy afaka nanao ninina raha tsy nanomboka ny volana oktobra lasa teo. Izay le naverintsika hoe tao anatin'ny 2 volantsika no nanao izao ezaka izao. Telo taona izay no nahatongavan'ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain teto. Raha ny marina raha ny fomba ampiangonana, heritaona aty aoriana dia afa tokony ho raisi-tanana izy. Nefa dia telo taona taty aoriana izy vao ny raisi-tanana noho izany anton-javatra maro no resahantsika izay. Tao anatin'ny telo taona izy dia fahazontsika tsaina tsara ve fa efa komity telo sahady ny ara-niasa taminy. Komity famerenam-bola, komity ny rarivato, komity ny fifandraisan-tànana. Raha nisy komity ny namerina n'ity fiangonana ity fa izany hoe ny tarimy birao moa ny asa dia efa nisy koa izany. Raha nisy komity koa ny karakara ny asa maro teto dia efa maro sahady ny komity ny ara-niasa tamin'ny mpitandrina. Ka mino fa mbola maro ny komity ara-iasa aminareo ry mpitandrina Mivady raha izay telo izay dia efa telo sahady no efa hitanareo teto. Maneho izany fa fiangonana miasa ny Fiangonana Ambavahadimitafo. Tsy mijanona mihitsy ny asa ary izay le fahagagana asehony amin'ny fiainantsika isan'andro. Nafinaritra ny fiarahana tamin'ireo ray aman-dren'ny fiangonana niaraka tamintsika teto tamin'ny zoma sy ny alahady. Ary tena nijorotsika vavolombelona ilay toro-teny nataon'ny pastera Endrinoso teo hoe vava iray, saina iray no niarahantsika nankalaza sy nideran'Andriamanitra teto nanehoantsika ny fifaliantsika ny amin'izao andro lehibe izao. Ka mahafaliantsika androany dia zavatra maromaro. Hoe aloha raha ho an'ny fiangonana dia hoe tratra ny tanjona sy ny vina izay napetraka hoe tokony ho raisi-tanana ny mpitandrina. Eo imason'ny foibe sy ny sinodam-paritany ara-dalàna ihany koa Ambavahadimitafo satria vita ny fombafomba rehetra tokony atao handraisana mpitandrina ho raikitra. Ho amin'izy mivady dia mino fa fifaliana izarana hoe raikitra efa mpitandrina raikitra ianareo mivady zao dia faly zahay manana anareo ray aman-dreny. Ary izany ny fifalian'ny fiangonana ankehitriny. Manana anareo ray aman-dreny atsoina andro nisy vazovazan'ny mpitandrina moa teto hoe Alain amin'ny alina, Alain na atoandro. Dia izany Alain izany hono ny dika nozy izy pastera teto pastera Valisoa dia hoe bôgôsy lava inona daholo moa fa tsy tadidiko. Alain na andro tonga, Alain na alina tonga. Ka tena izany ny faniriana sy hitahitan'ny fiangonana ity izy mivady. Manana ray aman-dreny atsoina amin'ny fotoana rehetra mba izarana ny mazefatra, indrindra hifampitondra ny mazefatra aminay, hitarika anay ambavaka, ampahery anay
amin'ny asa sy ny fanompona rehetra izay atao eto ka dia mirarosoanareo zahay zay ny tena teny lehibe hoe mirarosoanay anareo zay aleo alasa amin'izao asa lehibe atao zao iaraka etsika ifanampy ifanometanana izahay ho mpiara-miasa aminareo ary araka ny toroteny teo tsy misy tsony matanjaka sy malemy fa ifampaherintsika amin'izay rehetra atao eto dia misaotra indrindra tompoko. Efa vonina vile de projecteur ia ka efa niteneniko tamin'ny zoma moa hoe ty fiangonana ity dia fiangonana tsarataiza mahay mankasitraka mahay mankatoa ary indrindra mahay misaotra dia izay dia nanomana fanomezana ho anareo ny fanomezana ho anareo dia atao hoe mitsinjara maromaro ho atsika zay fiangonana tsy teto zany tamin'ny zoma dia averiko le izy efa voaraindry zareo dao le fanomezana afa-tsy ny anankiray fa apatsehiviko satria isika zao niaraka ny kely soroka nanao izany ezaka izany ho tanteraka dia ho averiko hoe inona daholo moa ny fanomezana ho atolotritsika Mpitandrina anio eo zany ny fanomezana tsara indrindra dia ilay tenin'Andriamanitra dia ny baiboly zay natolotra ny efatra ny efa nentin'ny pasteriny mihitsiny misy ny baiboly dikateny fahenina zay natolotra anazy dia misy koa ny tenin'ny baiboly zay hoentiny anomanana zay fotoana rehetra ampaherezany atsika eto ao koa ny robe pastoral zay fanaovan'ny Mpitandrina amin'ny ety amin'ny altara miaraka amin'ireo zioga rehetrarehetra zay tokony ho anaovany teo koa ny fanamiana ho an'izy efa mianaka zay angavitana ianareo mba hitsangana kely mba mitodika kely ery nareo mba ho hitan'ny olona le izy nosafidiny izy mivady manokana ny lokona Ambavahadimitafo tompoko dia ny loko gris sy ny bordeaux mba ho fiarah-mientana sy fiombonana amintsika rehetra misaotra anareo zay tompoko ny amin'izany fiombonana izany misaotra tompoko akoatra ny fifanamiana sy izany rehetra zany dia nisy ny certificat koa natolotry ny synodam-paritany tamin'ny anaran'ny fiangonana fa natolotry ny synodam-paritany ho an'izy mivady sy ho an'ny fiangonana ho tahiry ho atsika dia ny farany zay nanaovantsika ezaka dia ilay fiara zay fanomezana fitaovana hoentin'ny Mpitandrina amin'ny tany ny asa nandrahan'ny tompo azy sy nandrahantsika azy atao tsikelikely aloha le sary io zany aloha le nœud dia mivaravarana 4 porte le izy 5 porte amin'ny ao aoriana bon jiro indray aloha zany zao eny ary mitoy ihany ny sary dia hita zany fa tomobile Tiguan TDI zay zany le fiara noviditsika ho amin'ny Mpitandrina misaotra an'Andriamanitra sika efa nazahoana numéro izy io fa ny fitantanan'Andriamanitra riavana dia tena tsy hita zay anambarana azy tao anatin'ny 2 andro dia nikarakaraina tsara tao amin'ny centre immatriculateur zao rehetra zao satria hoe fanomezana ho Mpitandrina ho atolotra ny lahady dia navoaka ny zareo aingana dia aingana ny numéro ka dia atolotra aim-pitiavana anareo izy ireo izy mivady sy izy efa mianaka io fiara io misoratra amin'ny anaran'ny pastera ny fiara satria fanomezana le izy kanefany dia irinay fa hitondra soa anareo avitanareo zany iraka nampanaovan'ny tompo sy nampanondrahan'ny fiangonana anareo zany mendrika n'Ambavahadimitafo zany fanomezana atolotrareo zany ary mendrika anareo ihany koa ka dia hisorana an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra vita rehetra indrindra ny ezaka nataontsika tsirairay avy eto zahay dia misaotra antsika tsirairay avy misaotra tsy misy na iray ary avahana fa nandray anjara daholo tsika ireo na sampana na olona tsirairay na fianakaviana na ny zanaka ampelezana zay maro dia maro koa tonga eto nandray anjara daholo nareo tamin'ny fandraisana n'izao fahavitany zao andro lehibe zao koa dia mangataka atsika rehetra mbola hitehaka mafy ho voninahitr'Andriamanitra ny amin'izay zavatra rehetra
rehefa andro fifaliana ohatr'izao moa ry havana dia misy ny fizarana mofo mamy. Androany moa zany dia ohatrany hoe mariazintsika niaraka tamin'ny pastera, ahoana moa tsy hisy ny mofo mamy. Ny vahintsika raha tamin'ny lahady namentsika sakafo faly dia faly ka itsika indray ve ny tsy hiara-paly ka ankehitriny asa raha efa vony retina ohatra hoe le zavatra dina mandroso anreto komity namany reto mandroso mangavana azy androso eto alohana tamin'ny zoma manko dia mbola le sary fotsiny naseho Mpitandrina mbola tsy mena azy ny lakle saika adino foana le lakle ohatrany etsy eny ary ka ito mandroso reto komity namanay reto miantso reo komity rehetra mba hidiny ety ambany misy aza so eny ary izay reto no isolotenany tsika fiangonana fa izay moa no efa nisafidinareo hitarika an'izao ihany fotsiny fa isika rehetra ny tompony hevitra koa amin'ny anarany fiangonana manontolo no anoloranay anareo ity fiara ity fananina tsy nomena tamin'ny zoma fa ito masony reto fiangonantsika reto zany no anolorana anareo ny taratasy milaza fa amin'ny anaranareo ny fiara ary ny lakle manidy sy manokatra izany fiara izany ary indrindra mampandeha azy ive lakle iny ka ny carte grise mbola isy fotoana kely ampianarana satria automatika manko ty tobilitsika ty iny le dia misy ihany koa ny takela-patsirovana mirakitra izao andro sarobidy izao eny tompoko misy sotra indrindra pastera afaka mipetraka nareo efa mianaka misy koa ry havana ny fankasitrahana misy fankasitrahana kely ho ataontsika kosa nefany tena tsy amban-javatra dia ireo olona namorona ny hira faneva na nytonony na amin'ny feoany ny hira faneva ny hirantsika teo dia nytonony dia ny forony ramatoa Ralambomay Arnety tsy eo izy noho ny tsy fahasalamana fa eo kosa ny fianakaviana angavinay tontomino lova ny fianakaviana Ralambomay izay hitako atsy amin'ny ilany atsy sy ny fianakaviana Ralambomay pasterato mba hitsahany mijoro nareo fa fankasitrahana nareo rehetra zany sotra betsaka nareo zay tompoko ny amin'ny talenta izay tsy tapitra tsy mety lany ary tsy mety taty Arnety raha tsy mamorona tony-kalifona dia manolotra izany ho an'ny fiangonana any anaty arsiva ny fiangonana dia efa voarakitra ho isan'ny mpamorona tony-kaliny fiangonana mihitsy izy ka dia mbola misy ny fankasitrahana amin'ny diplôma fa ny fankasitrahany fiangonana aloha no atolotray anareo tsorona fa adinodiny le takelaka fa tsy adininay le tena fisaorana fa dia hoanay omenay amin'ny fotoana anankiray mapita izy amin'ny fisaoran'izany amin'ny taty Arnety so amin'ny fianakaviana Ralambomay izahay sotra indrindra tompoko mankasitraka ihany koa an'Andriamatoa raha Arivolombelo rovo angatantsika izy hitsangana aiza hoe izy izay mandroso ianao tompoka ty atao lohako eny ary aiza moa madamo raha Arivolombelo rovo midina ty ianao madamo raha Arivolombelo satria fantatra fa ianareo mivady ny aran-konikonina tao dia miangavy ihany koa ny fianakaviany raha Arivolombelo menakavy mba hitsangana eny am-pitoerana eny raha ao izy tompoko ray aman-dreny rova ray aman-dreny mandra fa tonga indrindra ty zany dia mitehaka amin'ny fiangonana eny ary misaotra anareo zahay mankasitraka ny amin'ny talenta zay nameny tompo anareo
dia nareo koa dia fantatra fa tsy mitsahatra mamorona hira mamorona tononkalo mamorona feokira ihany koa ho an'izao fiangonana izao efa voarakitra ny anatin'ny tahiry ihany koa ny anaranareo ka dia nentinay ambavaka dia hoe ho ampitomboan'andriamanitra trany ny talenta any aminareo sotra ny fianakaviany zahay manohana an'izy ireo amin'izany fanomezam-pahasoavana nomeny tompo azy zany dia mirary soanareo ihany koa zahay tompoko sotra tompoko mahazo mipetraka eny arariavany araka ny teniko teo moa dia fotoan-dehibe ny androany dia manana efa ao anatin'ny fandarana mihitsy fa mba hiara ifampizarany mamy sika misy ny mofo mamy ny omanina tsika rehetra zao iarahantsika mizara iarahana mihinana androany eto efa notandrovina ny resaka ara-pahasalamana rehetrarehetra fahazamananareo hatrany amin'ny fanamboarana azy ka hatrany amin'ny fizarana azy eto dia efa ny omanana daholo ny amin'izany mangataka ireto komity reto anomana kely sy ny zokajy rehetra miasa mangataka n'le feokira mafinaritra maredona ampidirana izany mofo mamy zany miaraka amin'ny latabatra mangataka ny ray aman-dre Mpitandrina androso eto anoloana eto mangataka ny filohan'ny FDL mba hidiny ety ambany ety araka napaka zany mofo mamy zany sy ny filohan'ny sokajy izay miasa androany solitena ny fiangonana izay misy ankehitriny filohan'ny FDL filohan'ny sokajy tompoko irentsika le ireo faly dia faly izahay mpanomponao eo ampitondraina ny zany gâteau zany iza le mitsifitsifitra tehakitsika tompo ny soratra eo amin'ilay gâteau dia efa fantatritsika miaraka averintsika daholo lay teny faneva manao hoe koa mifandraisy anareo tahaka nandraisan'ny Kristy anareo koa ho voninahitra Andriamanitra dia miangavy andreto ray aman-drenydretoretsika marina fa kely le antsy fataovy mifandimana ny tananareo dia esorina le mitsifitsifitra teo azafady tompoko tontonto dia avato ianao tompoko misolitena ny ataontsika atao komity Andriamantora Narjona tsy fasoso tena fiangonana pastera Lambomay solitena taranaka ary pastera sy ny sokajy ary indrindrindra Andriamanto Ramintsy Roger solitena ny FDL eny ara tompoko sotra tompoko
eny ary raha tsy ho tsiny a dia aloha ty gâteau lehibe ty mba hijanona ho an'izy rehefa mianaka fa ny antsika ilay gâteau efa niomanana no hozaraintsika zay a tsisy alahelo mihitsy ozy izy nitoryteny a amentsika ny ray aman-dre Mpitandrina raha mahay ny vavaka mialohan'ny fizarana ny gâteau tompo tsiatra fotsiny ry havana fantatsika ny filazana hoe sakafo agape tao amin'ny tao korinto dia misy fiaraha-misakafo mitazona zao hiaraka fa sainga izao ny olana ny manan-karena mitondra sakafo manana ny sasany mitondra sakafo kely dia lasa vao maika koa aza le fiombonana dia diavina lasa elanelana mitranga zao ry havana dia mitovy daholo no anitsika fa tsisy hoe sasany mahazo izy menakavy azo betsaka le atao mitovy zany ny sakafo mariky ny fiombonana zany dia zay indrindra no atao hoe sakafo agape vavakantsika ry havana asehona tokoa Andriamanitra ny fomba hita maso ny fiombonana sy ny fifankatiavana ary raha indrindra no marihana amin'ity vanim-potoana lehibe izay fifandraisan-tànana eo amin'ny Mpitandrina mianakavy sy ny FJKM Ambavahadimitafo izao sotranao zay ny amin'ny fifaliana izay ombonanay ary dia manandratra tokoa izay ny fankasitrahana fankatelemana anao Andriamanitra ny amin'izay ahafahany mahatsiaro fa dingana vaovao indray no ianany fiangonana amin'ny fiombonana ka vava iray sy saina iray ny hijoroana vavolombelona hitoriana filazantsaranao hatrany amin'ny farany tany koa dia raisy mivavaka Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy le tompo sy mpamonjy anay amen eny ary mahazo mipetraka nareo tompoko a dia miangavy a ny solotena ny sokajy a sy ny komity a izara izany mofomamy zany a ho antsika rehetra ato zao anao hiritsika ao anatin'izany fizarana zany a ataontsika ny hira raika amin'ny 5 sy 8 tsy angina reny oby dia hitoy rehefa avy eo a amin'ny raha hafa ihany zany raika amin'ny 5 sy 8 tsy angina reny oby iangaviantsika rehetra mba tsy sihetsiketsika ny ampitoerana mba ahamora ny fizarana izany mofomamy zany
krismasy ry havana no ataontsika hira fa 7:20. Toizatsika amin'ny hira fa 700 700 atsahatra rehefa vita ny fizarana ny mofo. 700 mahazo mihinana ny gâteau tsika ry havana.
eny arariavana mbola tsy vita loatra ny lahateny fa ny tena zava-dehibe tao anatin'izao fifandraisan-tànana zao koa dia zao isika fiangonana nanolotra fanomezana maro ho Mpitandrina fa izy efa mianaka koa dia nanolotra zavatra maro ho an'ny fiangonana ary tsy ho antsika eto Ambavahadimitafo ihany fa fanomezana ho an'ny any amin'ny foibe ho an'ireo mpitandrina ino izy teo mpitandrina any amin'ny foibe dia ato amin'ny synodam-paritany koa nanolotra fanomezana fa ny fanomezana natolony amin'ny fiangonana dia table de mixage miaraka amin'ny baffle izay efa ampiasain'ny fiangonana androany tehaka mafy tsika riavana misaotra betsaka pastera efa mianaka ny amin'izany fanomezana natolotra ireo zany pastera zany na mipetra mihitsy dia oka mba tsisy surprise fa nisy anka ny surprise fa nataony surprise io fanomezana nameny antsika io ka dia fifaliana ho an'ny fiangonana mandray izany fantatrareo tsara inona mahaly voantsika ato amin'ny resaka fandraisam-peo io dia mahafinaritra fa tena tonga amin'ny fotoanany izany fanomezana izany ka dia misaotra indrindra tompoko ny fiaran'ny pastera dia afaka jerentsika ao amin'ny état-major ao mbola misy neu izy ao fa amin'ny fotoana aorinan'ny androany kosa dia tsisy neu tsony dia zay nga amin'ny fotoanantsika miangavy ny antoko-pihira mba ametraka kely an'le gataony dia hiara hitsangana izy ireo hiara hira ny alleloia ny andelina ohatra bedabeka hoe mpandray fitenenana oka aloha azafady tompoko mbola mandray fitenenana ny zanakam-pielezana ay ho andray aloha le gâteau ya mandray fitenenana ankehitriny raha matora koto andria mihaja Janine solotena ny zanakam-pielezana aorianan'izay ny solotena ny fianakaviana solotena ny fiangonana no mamarana izany soratoko faly miaraba ny mpianakavin'ny finoana izay miara-mivavaka eto dia misaotra an'Andriamanitra isika ary faly tokoa tanteraka soamantsara zao fandraisana ny mpitandrina RANDRIANARISOA Alain mivady zao ho mpitandrina raika eto amin'ny Fiangonana Ambavahadimitafo na dia teo aza tsy amin'ny fotoana izay niheverana anaovana izany noho ny antony efa voalaza tsy tamintsika teo dia raina ny tompo fa mety tsara ny fiaraha-miasa ny mpitandrina sy ny fiangonana ary dia trotrotsika mbavaka zany hitoy hatrany misaotra indrindra ary makasitraka ny fiangonana ny birao ny komity izay nanomana sy nanatotosa izao fandraisan-tànana izao misaotra ny fiangonana ihany koa ny zanakam-pielezana satria isaky manao zavatra nareo dia tsy adinonareo mihitsy zay fa tadidinareo foana izay zanakam-pielezana koa dia matsiaro foana ity fiangonana ny aviana ity na dia tsy tonga tia isana Alahady aza dia tsisy fisaorana amin'izay fandraisana anjara mba vitany zanakam-pielezana teo dia manaraka izany ny zanakam-pielezana koa dia mba manana faniriana ny ovangin'ny mpitandrina ny tokantranonay rehefa amin'ny fotoana mahamety an'izany ary atao mpamaranana dia hiezaka isika rehetra anatanteraka ny fifankatiavana izay notoriana tamintsika teo dia ny teny faneva manao hoe koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra misaotra tompoko koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy ianareo koa ho voninahitr'Andriamanitra Romana 10:12 andininy 7
Izany teny faneva ny fifandraisan-tànana eo amin'ny Mpitandrina RANDRIANARISOA Alain mivady sy ny Fiangonana FJKM Ambavahadimitafo izany no hiara-bana sy rariso atsika rehetra. Isarana ny Tompoandriamanitra fa totosa ny fifandraisan-tànana nateo aza ny zavatsarotra no lalovany izao tontolo izao ary nisy ny fiantraikany tamintsika teto Madagasikara fa indrindra isika fiangonana. Mankasitraka indrindra anao pasteur Rahalamahay Endrinotsy tamin'ny ten'Andriamanitra nentinao fa tena hery lehibe ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana eto manatanteraka ny asan'Andriamanitra eto Ambavahadimitafo izany. Fa misaotra indrindra antsika zanak'Andriamanitra eto amin'ny FJKM Ambavahadimitafo sy ny biraon'ny fiangonana teo aloha sy ny ankehitriny ny fikambanana ny diakonina sy loholona sampana fikambanana asa zanak'ampelezana fa indrindra ianareo komitin'ny fifandraisan-tànana tarin'ny Ramatofoloha sy ny namorona ny hira faneva ihany koa. Misaotra tompoko. Ao anatin'ny sarotra no ahitana ny tena namana dia nasehonareo tokoa izany ka nasahirana aza izao tontolo izao dia nasehonareo fa ny asan'Andriamanitra sy ny fitiavanareo tsy mba confiné. Misaotra e. Misaotra tamin'ireo fanomezana nomenareo baiboly, eviteny, robe pastoral, fikarakarana endrika amam-bika sy taovolo, fitafiana efa mianaka ary indrindra fa ilay fiarakodia. Misaotra indrindra tompoko. Andriamanitra ne amaly fitianareo fa Andriamanitra tsy mba marina, tsy marina ka nadiny ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarana. Nampianario ny tompo antsika fa ao anatin'ny toe-panahin'ny fahafoizana no hitombon'ny fitahian'Andriamanitra ary ahavitana ny asan'Andriamanitra ihany koa. Koa nandray anjara izahay izay efa voatenin'ny Ramatofoloha teo marika izao fifandraisan-tànana izao ka manotra famesana ho an'ny fiangonana izany hoe ampli anankiray à des 3000 miampy bafla roa 800 watts avy hanatsarana ny fifandraisana eto anivon'ny fiangonana. Koa mifandraisa ianareo tahaka ny nandraisan'ny kristianareo koa ho voninahitra Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Mity iray anareo mpanompon'i Jehova. Mity irana anaran'i Jehova, isaorana eny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay. Salamo 7:1 ka ny 1:9. Ny teny voalohany dia misaoran'Andriamanitra lehibe mandrakarivo satria dia miditra amin'ny vanim-potoana vavondray ny fiainan'ny fiangonantsika no nahafahana nantotosa hatsakany sy andavany ny fifandraisan-tànana eo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy sy ny fiangonana eto Ambavahadimitafo. Tena porofo ny fifamatorana sy ny fifampatokisana efa nisy sy mbola no amafisina indray izany fifandraisan-tànana izany ka dia ho azy rerany ny voninahitra sy ny laza ary ny dera. Ny teny faharoa dia ny fialan-tsiny no ny fandraisana fitenenana etona. Maro dia maro ireo zoky ray aman-dreny izay vato nasonotry ny tany sy rehareto amin'ny fiangonantsika. Kanefa ny tena no nisafidiana fiangonana mba hisolotena azy ireo koa dia raisina ampanetretena sy ampitiavana izany. Feno sy mazava ny teny rehetra izay nentin'ireo mpiara-miasa teo aloha kanefa dia misy ny zavatra tiana hasongadina. Koa raha ny fifandraisan-tànana manokana sy ny fiara-misy efa nisy teo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ary ny fiara-miasa teo aloha dia azo fitinana amin'ny teny fohy kanefa manan-danja tahaka izao. Teo ny fifanajana. Tena notanterahana tao anatin'ny fifanajana tsy nifiralena tanteraka ny fiara-miasa izay nisy teo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny biraon'ny fitandremana ary ny fiangonana ray amanontolo. Maro ireo fivoriana izay tsy maintsy notanterahana. Misy ny fandaminana tsy maintsy natao ary misy ny fanapahan-kevitra izay tsy maintsy noraisina manoloana ny fiainan'ny fiangonana. Misy ny fotoana izay nisian'ny tsy fito fipijery
ary dia tsy mifampisorona ihany koa raha misy zavatra tsy maintsy noresahana na ny fampidiniana. Kanefa dia azo ambara fa tena tanteraka tokoa ilay teny eo amin'ny Romanina 12 ka ny 9 izay efa fahenontsika matetika hoe mba ho saina iray sy vavy iray ny iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Teo ihany koa ny fifanohanana. Nisy ny fotoatsarotra izay nandalova amin'ny fiangonana. Tononona manokana amin'izany ohatra ny firodanan'Arivato, tao koa ny fisian'ny valanaretina Covid-19 sy ny fiantraikan'izany teo anivon'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainam-panahin'ny mpianakavy ny finoana. Tsaroana ho tao maivana kosa nefa ny fiatrainy ireny rehetrareny satria dia mifanohana sy mifanampy ary ny fametana hatrany ny mpitandrina sy ny fiangonana ray manontolo. Tao ny fifampizarana. Tena manana ny lanjany tanteraka ny traikefa izay fananana ny ray aman-dreny mpitandrina teo amina sampanompoana maro izay nitanterahany. Nanana ny tantarany koa nefa ny fiangonana ary arena lehibe nentin'ny fampandrosoana ny asan'ny fiangonana ireny fahasamihafa ireny ary dia isaorana an'Andriamanitra lehibe satria dia nisy hatrany ny fifamenoana teo amin'ny fanatodisana ny asam-panompoana. Ary dia maro ihany koa ireo lesona azo noraisina ka nozaraina ho an'ny fiangonana sy ny mpianakavy ny finoana. Ary ny farany fahatsika kely indrindra dia nisy ny fifampatokisana. Soatoavina izay tao lasa zary tsy fahita intsony eo amin'ny fiarahamonina eny hatramin'ny fampandehanana ny asan'ny fiangonana ary izany fifampatokisana izany. Mipetraka hatrany anefa izany teo amin'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny braon'ny fiangonana sy ny fiangonana iray manontolo. Antoka iray anisan'ny nampandrosina isan'Andriamanitra sy ny fitoriana filazantsara ny fifampatokisana ary dia fototra izay tokony ioriana amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Maro ny asa izay mbola miandry ary misy ny fanatsarana izay tokony mbola entina mba hampiorenana mafy sy bebe kokoa ny fiara-miasa ho fampandrosoana n'asan'Andriamanitra. Mialohany hamarana anazy dia misy ny vata izay napetrakitsika tao ivelan'ny trano izay ametrahantsika ny tsodrano ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina mianakavy. Noho izany dia tonga manolotra izany izay fiangonana ray manontolo ho anareo efa mianaka. Maria nariavana fa lela volana narotsakitsika tao amin'izany vaty izany fa mba hisian'ny filaminana dia navaditsika ho isaiky izany tsodrano mentsika ny ray aman-dreny mpitandrina efa mianaka izany. Koa ny teny entina maranana amin'ny fandraisam-pitenenana dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio 5:20 ka ny 9:20 izay mivaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, na toky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao, ka dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Miara-mitsangana ankehitriny ny antoko-pihira manao ny hira ny aleloia ny andelina. Alleluia.
amarana zao fotoana zao sika riavana ny mpanefanasan'ny tompo kosa rehefa avy eo asaina iray latabatra amin'ny tompo. Itsangasika riavana anao ny hira faharoa amin'ny telopolo sy telonjato. Ho tanteraka aminao riavana nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalazana Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mipetra riavana hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen.